Coucou! Manao any Benaya? Manao any Isaac? Manao any daholo tsika rehetra? Miaraba ny olona rehetrarehetra hoe? Manao any daholo? Faly miaraba antsika rehetra izay androany. Androany ankizy avy etỳ Fort Dauphin reto ankizy reto fa hiaraka tsika androany hiaraka hianatra tenin'Andriamanitra. Nareo ve fanarehan'ilay teny hoe sorona na fanatitra? Mbola tsy nahare. Ary ianao efa narehan'izany hoe sorona na fanatitra zany? Ny olona taloha rehefa mivavaka dia manao sorona na fanatitra amin'Andriamanitra. I Abrahama, iza koa fantatrareo zao ilay olona taloha reny? Noa, iza koa? Misy maromaro zareo fa manao fanatitra zareo na manao sorona. Fa maninona no manao fanatitra sy sorona ny olona tamin'izany? Dia antsoin'ny Baiboly hoe fanatitra no niota. Rehefa teo afaka amin'ny fahotana zany ny olona, rehefa manota ny olona manao zavatra ratsy. Inona zao ny zavatra ratsy fantatrareo? Mangalatra. Inona koa? Mamona dia maninona koa? Tsika any an-trano zao mety mahafantatra hoe inona koa ny zavatra ratsy. Dia rehefa manota ny olona dia raha teo afaka amin'ny fahotana dia manao fanatitra dorana na sorona eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ohatry ny hafindrany amin'ilay ondro ny fahotana dia afaka amin'ny fahotana rehefa avy eo rehefa manao an'ilay fanatitra. Fa ty anontany anareo fa maninona kay amin'izao tsy manao an'izany intsony? Maninona tsika rehefa makany am-piangonana, maninona tsika rehefa mivavaka tsy mitondra zanak'ondry tsy mitondra omby kely atao fanatitra hodorana ao an'Andriamanitra? Fa maninona tsy manao an'izany intsony? Fantatra sa tsy fantatra? Tsy fantatra. Ary izay indrindra ny anarantsika satria betsaka amintsika zao tsy mahafantatra an'izany hoe fa maninona amin'izao mankany am-piangonana tsy mitondra zanak'ondry dia dorana intsony? Fa maninona tsy manao an'izany intsony? Satria ny Baiboly dia milaza fa Jesosy Kristy ilay antsoina hoe izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra amin'ny fahotana izao tontolo izao. Dia Jesosy Kristy zany natao sorona, natao fanatitra teo amin'ny hazo fijaliana, fantsihana ny tanany tsatoana lefina ny fony nampisatroana tsilo ny lohany dia tena nikapohana izy intsivy amin'ny telopolo tamin'ny karavasy misy fantsika nanakapohana anazy dia latsaka ny ran'i Jesosy Kristy. Dia iny ran'i Jesosy Kristy iny manafaka amin'ny fahotana. Tsy ondry le hita maso intsony zany fa Jesosy Kristy ilay nantsoina hoe zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra amin'ny fahotana izao tontolo izao dia raha ianao zany raha teo afaka amin'ny fahotana dia inona natao? Mivavaka amin'izy? Iza le manaisitra fahotana? Jesosy. Dia mangataka amin'ny Jesosy hoe Jesosy afa amin'ny fahotako dia diovy amin'ny ranao dia afaka madio amin'ny fahotantsika satria Jesosy Kristy ilay manaisitra amin'ny fahotana izao tontolo izao. Hitanareo rehefa makany am-piangonana antsika dia inona le hitantsika any am-piangonana? Dia ohatran'izao iny sarina ino? Sarina le matan'i Jesosy. Inona le manao ohatr'izao? Hazo la croix na hazo fijaliana. Amin'izay tadidin'ny olona rehefa makany am-piangonana fa Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana anala amin'ny fahotan'ny olona rehetrarehetra. Dia tsy mitondra zanak'ondry zanak'omby intsony tsika fa Jesosy Kristy efa maty teo amin'ny hazo fijaliana anafaka antsika amin'ny fahotana. Ianao ve teo afaka amin'ny fahotana? Nareo ve teo afaka amin'ny fahotana? Raha teo afaka amin'ny fahotana dia manatona an' Jesosy dia mivavaka Jesosy diovy amin'ny rano soa ny foko ny fanahiko dia dio dia tsara be afaka manana fo madio, saina madio, fanahy madio satria diovin'rano Jesosy Kristy. Mino fa nazava amintsika androany hoe maninona tsika tsy manao sorona sy fanatitra intsony? Efa nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany dia tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao afaka mandray fanadiovanao amin'i Jesosy Kristy dia tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra. Tadidio rehefa makany am-piangonana rehefa mahita sarina hazo fijaliana dia tadidinao tsara hoe teo Jesosy le mitondra amin'ny fahotako dia manala amin'ny fahotako mandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Tahian'Andriamanitra daholo ary tsika
dia manao veloma antsika rehetrarehetra indray a tahian'Andriamanitra daholo. Izao antsika manao veloma ny olona rehetrarehetra.